Saraiky amby roapolo sy roa arivo dia notanterana tetsy amin'ny Tranombokim-pirenena Nihetsika Pôetawebs misehatra ny momba ny Nirihaja sy Clarisse Ratsifandrihamanana no nampahafantarina araky ny agnim-baovao ny Lisy Andriamampandry sy mamy Ravoafisan. Anisan'ny asa soratry Clarisse Andriamampandry Ratsifandrihamanana izany. Teo amin'ny fahaenina ambin'ny folo taonany izy no nanomboka niditra teo amin'ny tontolon'ny asa soratra toy ny tantara antsangana sy ny sombin-tantara. Anisan'ny nanome lanja ny literatiora malagasy ny Andriambavilanitra antony mahatafiditra ny asa sorany ao anatin'ny fandaharam-pianarana malagasy. Maromaro ny fikambanana nisy azy toy ny Ampahan-tsarin'ny sy ny akademia malagasy. Santionana ny boky navoakan'i Clarisse Ratsifandrihamanana, ny lavakombarika, ny fahavaratra sy ny ivelam-boangy. Ny fitiavako anao, ny alalan'ny finoko, ny akadimy herinao, ny tsangananao toizay am-piniavana, ny fijerinao mitsilo toy jerim-pitiavana. Teo amin'ny sehatry ny asa, mpampianatra taranja malagasy, efa mpanolo-tsaina ny tanànan'Antananarivo ny tenany, ankoatra ny mahakambana tao anatina antoko politika azy. Vehivavy eo amin'ny tontolon'ny literatiora ihany koa i Nirihaja, teny fanevany ny hoe poezia fiainako. Mihevitra amin'ny rantsazana mihoatra hoe mpanoratra avokoa ny olon-drehetra fa ny fotoana ifoazana samy manana ny azy. Nisy fanontaniana teo hoe ahoana ny atao mba habateza mba hoe manoratra foana zany ny vehivavy. Dia amiko mila miaina, mila mahatsapa, mila foazina ilay aim-panahy ao anatinao ao. Ny sombintsombim-piainan'ny vehivavy pôeta no nisafidian'ny Pôetawebs nampahafantarina tamin'ity martsa ity noho ny fahanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tamin'ny fahavalon'ny volana.